Alléluia, tapaka teo vetivety ny live-tsika, mino fa tafaverina koa ianareo ary mino fa Andriamanitra niasa tamin'ny fiainanao androany. Ary aloha isarantsika dia mbola misy mivavaka fiarovana amin'ny alina. Dia andeha isika hivavaka amin'izao fotoan'izao, Ravavy Aurelia hitarika antsika ao anatin'izany. Men sandrato feonao. Io mankasitraka anao zay ny fotoana androany, misaotra anao ny amin'ny tombosoa nomenao anay mbola fanamieny ny teninao, fanamieny no hafatra avy aminao. Mankasitraka tompo satria tsy mamelanay irery ianao fa fotoana rehetra dia ho anilanay, vona nangana anay, vona ampaheranay, vona hitondra anatin'ny sitraponao mba ahafahanay iaina tsara, iaina mpiadana eto amin'izao tontolo izao. Mankasitraka tompony amin'ny fampahaizana omenao anay, fampahafantaranao anay fa efa levina daholo ny fahavalonay, manodidina anay fa ianao manjaka amin'ny fiainanay ary ianao mitondra anay dia ankasahanay noho ny amin'izany faly tokoa ny fonay satria manana dada tahaka anao izay mikarakara anay. Ankehitriny dia mbola vonona indray izay mametraka ny momba ny Andriamantolo feno am-pelantananao mandriny ity alina ity. Eny dada mangataka fiarovana anao izay, fiarovana ara-tsaina, fiarovana ara-po, fiarovana ara-panahy, fiarovana ara-batana dada. Oka ianao nijery manokana momba ny tsara iavy na ny toeram-piasana na ny trano na ny dortoir na ny andalana. Nefa mety misy anay dia oka ianao niaraka aminay, oka ianao ny momba anay, alefaso ny anjelimasonay toby manodidina anay, alefaso koa ny rahanao, aro-tsaina ny rahanao mba handrakotra ny saina, fofanahy, vatana momba ny Andriamantolo. Oka ianao dada no tena hoe andrava ny asa fahavalo rehetrarehetra, asa maizina rehetra izay mikatsaina izy ireo hoe ho tanterana fiainanay mandriny ity alina ity. Matoky ianao zay satria tsy namelanay irery ianao, tsy namela ny zanak'Israely irery ianao fa nijoro an'izy ireo na dia efa fantatrao ny zavatra netiny siho dia nonay hoe hijoro anay ihany koa ianao ka dia matoky tanteraka anao zay, manantena tanteraka anao zay, miandry tanteraka anao zay dada. Ankasahanay ny fisianao, ankasahanay ny fiasanao, ankasahanay ihany koa ny fidelité anao amin'ny fiainanay tsara iavy. Tsara ianao dada, tianay ianao dia averinay aminao rerany voninahitra. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Alohan'ny sarantsika androany misy vaovao kely, misy zavatra napetraky ny tompo ato anatiko ho antsika eto dia mba teny namana any amin'ny Madagasikara fa amin'ny latsinaina izao toromarika azoko avy any amin'ny tompo tena miara mifadianana daholo isika. Tsy ny grupy ny latsinaina fotsiny no mifadianana fa isika rehetra. Dia amin'ny groupe SCI Unity no alefa ny vavaka dia any samy mandray ny anjarany. Ary le izy misy olona hivavaka fa ianao koa mila mivavaka, alefako foana ny sujet de prière, mila mivavaka. Lay loha hevitra nomen'Andriamanitra dia hoe fahadiovana. Andriamanitra dia anadio tanteraka. Ary tena misy dika ihany koa amin'ny latsinaina moa le 21. Ny 21 zany 2 plus 1 ça fait 3. Ny ray, zanaka sy ny fanahy masina. Isy asa lehibe ho ataon'Andriamanitra amin'ny alatsinaina. Ka manentana anao za mba hifadiana. Fa tena anao fanadiovana amin'ny fiainantsika sy ianao Andriamanitra, anao rarina izy amin'ny fiainantsika sy ianao. Mino fa ho ataonao izany izay ny vaovao isika amin'ny latsinaina dia manaray ianao amin'ny SCI Unity vao maraina dia efa misy fotoam-bavaka le amin'ny 5 sasany ao aorianan'izay manomboka amin'ny 7 dia efa manomboka ny sujet de prière dia avy dia manaraka ianao ataovy le izy any an-trano fa manomboka ny maraina ianao zany efa tsy misakafo dia vao hariva vita ny fotoam-bavaka rehetra dia zay ianao vao hisakafo. Ary miandrandra mihitsy ianao anadio amin'ny fiainanao Andriamanitra. Tsy misy ninina hitazona anao fa tena androso hatrany ianao amin'ny voninahitry n'Andriamanitra. Voninahitra, tsy misy aizina intsony amin'ny fiainanao, na misy aizina manodidina anao fa ianao kosa lay jiro ao anatin'ny maizina. Voninahitry n'Andriamanitra hiposaka aminao. Ka dia omany ny fonao, ny sainao, ny vatanao ihany koa mba anaiky an'izany fanefeny
sy ny fanadiovana an'Andriamanitra fa ao aorianan'izany iseho ny voninahitrin'Andriamanitra. Dia akoatran'izany mitohy foana ny fotoam-bavaka antsika live manomboka alatsinaina ka hatramin'ny lakamisy amin'ny fito sasany alina fa amin'ny Zoom kosa live ataontsika amin'ny valo. Ny fotoam-bavaka amin'ny lahady koa amin'ny Madagasikara tsy miova, aty amin'ny Maurice ihany koa tsy miova. Fa ny aty amin'ny Maurice soraty foana ny anaranao tokoa aingaviana satria iny no manampy amin'ny fiche izay efa misy amin'ny système ao amin'ny système zany ny revo ao ny anaranao dia fa moramora kokoa no migérer an'izay. Dia zay ny momba ny androany tokoa dia mbola misy afatra honya tsy mana safady sy manakana. Raha ohatra ka hoe tsy navita manoratra anarana ianao dia afaka tonga foana ianao, tsy manakana anao tsy ho tonga zany fa afaka tonga foana ianao dia rehefa tonga any ianao raisy ny anaranao. Fa ny tena tsara mandefa ny anaranao mialoha mba ho mora fandaminana. Entiko pasoavan'Andriamanitra sy ny famindrapo dia anaraka antsika amin'ny andro rehetra ianantsika dia hitoetra amin'ny trano Jehova andro lava isika. Amen. Dainy tombo daholo isika.